Ya, faly miarahaba antsika jiaby. Somary niezaka nanginy ma zegny tatotato. De toute façon, efa maro koa zay fagnazavagna ndesiny teto zay, koa mikasiky ny état fédéral. Fa tsy maintsy nivoaka amin'ny fanginana ihany nefa noho ny zava-misy. Rahantsika malala moa zany hoe vaovao malaza ankehitriny ny fikaonan-doha-pirenen'ny tanora eny amin'ny CCI Vato. De betsaka moa tsika tanora namana manontany hoe maninona tsy tonga tamin'ny concertation nationale sy notr'izay. De ny tena aloha tena nahazo fanasana ary tena isaorana ny tompon'andraikitra tamin'izay fanasana zay. Fa ny antony kosa zay tsy nahatongavana de tsy voasambana fa matetika, ary efa betsaka zay karazana concertation natrehana zay. De ny ahy zany tsy tiako fotsiny am'le izy hoe nasaina de ohatrany hoe micautionner an'le zavatra tao. Ilaina fotsiny zany hoe am'le resaka fiche de présence sy ny ohatran'izany hoe reto ny olona nandray anjara. De za zany tsy tiako hoe ho tafiditra ao anatin'izay. De ny safidy manokana ny tsy hanatrika. Ary ny tena koa moa mba mijery fitaratra ihany, efa manomboka maromaro voly fotsy. De sady de toute façon moa zany hoe je suis déjà habitué à jouer dans la cour des grands. De aleo mba ny tanora namana sasany no mandray andraikitra, mandray anjara. Fa zay zany ny zava-misy. De eto moa zany hoe tsy maintsy resahana ihany ndray ny mikasika an'ity resaka fédéralisme ty. Ny olana manko rehefa tsy miteny ny tena de lasa miteniteny daholo zay te hiteny, de lasa tsy fantatra tsony hoe aiza marina kay ny tena izy am'ty zavatra ty. Araky ny teny namana ray zay nanome feedback ny tena hoe tena makasitraka anao izy am'le vidéo ataonao, fa ny olona tsy te ahazo ihany ngamba ny sisa no tsy mahazo an'le zavatra azavainao. Tena marina tokoa zay. Satria on ne peut pas expliquer quelque chose à celui ou ceux qui ne veulent pas comprendre. Na inona zany fanazavana hoentitsika eto fa rehefa ny olona hoe tsy mirarahany zany izy de tsy misy dikany zany. Ka ny ataotsika eto zany tsy hoe hifandresy lahatra fa raharaham-pirenena izy ty. Ary eto ialako triny am'izay zavatra mety ho teneniko satria mety andonany sasany. Misy namana tompon'andraikitra sy ohatran'izay. De ataoko mialoha ny teny fialan-tsiny fa raharaham-pirenena izy ty, tanindrazana iaraha-manana, ka hatreo angamba ny limitin'izay le finamanana zay. Fa ny marina kosa tsy afaka ho teriterena, ny marina kosa tsy afaka ho afenina. De hoentiko aloha zany hoe amin'ny fanazavana hoe inona tokoa moa zany hoe no antony mahatonga atsika mbola miady hevitra manao aitaky, manao ady sisika amin'ny fametrahana n'ity rafitra fédéral ty eto Madagasikara.
ny arahantsika nahita fa mbola volana vitsy lasa ngambany zay tao alohan'ny septembre 2025 de itsika zao azoko tenenina hoe ny tenako manokana mihitsy tam'izany mbola tam'ny fitondran'ny Rajoelina rehefa saika anao forcine anao fifidianana sénateur ny gouvernement tam'izany niaraka tam'ny CENI de nijoro ny tena nijoro ny tako hoe tsy afaka atao ny fifidianana sénateur satria tsy feno ny collège électoral. Iza mandrafitra ny collège électoral ny ao anatin'ny lalam-pandroenana de ny grands électeurs. Iza ny ao anatin'ny grands électeurs ao ny conseillers municipaux ny olom-boafidy zany am'ireny commune reny ary ny olom-boafidy amin'ny faritra. Ny olana nefa de tsy ary nisan'izany fifidianana teo anivon'ny faritra zany nanomboka tamin'ny 2004 nametrahana an'izany satria raha tadiditsika tsara de tamin'ny 2004 no nanaovana ny régionalisation any hoe nanao décentralisation zany atsika sur la base de région. Rehefa avy nofoanana ny province autonome zay natranga ny fitondrana teo aloha ny tariny amiral Didier Ratsiraka ary aoka hazava tsara fa zany de anisan'ny antony nanonganana ny amiral Didier Ratsiraka ny fametrahana an'io province autonome io ary tsy hoafenitsika fa zany décentralisation zany de tamin'ny fitondran'ny professeur Zafy teo no nametraka an'izany tao anatin'ny lalam-pandrenana izay tsy ary nisy fampiarana mihitsy mikasika an'io. Nanatsara an'izay moa zany ny amiral Didier Ratsiraka taty aoriana nametraka ny province autonome ary tsindriko etoana fa ny antony nanonganana ny professeur Zafy de noho hoe tara promulgation de loi zany hoe fandikana lalam-panorenana zany. Fa maninona ara tao anatin'ny 30 taona nisy ny fandikan-dalana fandikanany lalam-panorenana amin'ny andininy makasika ny fitsinjaram-pahefana noho ny tsy fanatanterahana ny fifidianana lehibe ny faritra tsy fanatanterahana fifidianana mpanolotsain'ny faritra zay hoe zay ny tena fototry ny fitsinjaram-pahefana. Disposition constitutionnelle reo tsy narahana tao anatin'ny 30 taona fa tsisy voahongana ny mpitondra teo. Fa itsika tany amin'ny faritra efa 10 taonany maro ny aina tsy fisina rano, 10 taonany maro ny aina tsy fisina jiro, fa nisy ny aino ve ny taraina nataotsika. Raha tsy efa tonga taty Antananarivo le tsy fisina jiro sy rano, tsy nisy zavatra niova teto ary na te hanova ary atsika na nitaky ary atsika mody tsy noenoina foana. Ka mbola izay rafitra zay ihany ve no apetraka hitondrana n'ity firenena ty, de mbola manana fanantenana ve tsika amin'ny hoavitsika sy ny hoavin'ny taranaka tsika. Ka aoka re tompoko tsy famitaka maro atsika ponina Madagasikara ty eto, misy 30 tapitrisa mahery eto, fa mba mitenena mitondra pirofo iaho satria za miteny zany de manana pirofo. Mitondra pirofo hoe nijoro marina nareo nitaky an'io fitsinjaram-pahefana io, nijoro marina nareo nitaky ny fanajana ny lalam-panorenana. Fa zay zao matoa samy teny de efa samy teny atramizay ary nijoro tamin'ny zavatra tsy mety sy tamin'ny tsy rariny teto.
le izy ne oentina foana amle resaka hoe fampizarazarany tsy haiko ina nareo ve tsy mba manana argument hafa mihitsy ankoatran'izany hoe fampizarazarana zany fa nareo ve aloha tsy mahafantatra ny tantarany Madagasikara sa tsy mahafantatra ny tantarany Madagasikara? Ahoana ny tantarany Madagasikara talohan'ny talohan'ny fanjanahantany? Nareo miteny hoe ampizarazara io, fa rehefa tsy naomby kosa le rafitra tao anatin'ny 80 taona nazahoana fahaleovan-tena, aleo miverina andoharano, aleo miverina andoharano, avereno amin'ny vahoaka ny fahefana, avereno amin'ny vahoaka ny fahefana hitantana ny arenany, avereno amin'ny vahoaka ny fahefana anana ny teti-bolany, avereno amin'ny vahoaka ny fahefana andray fanapahan-kevitra amin'ny hoaviny. Madagasikara ty atsika jiaby, tsy anareo raiky izy ty. Hainay fa misy olo mahazo tombony amin'io rafitra io ary tsy te hiala amin'io mihitsy, ary reny olona reny mahalana hitatsika, olona ampiasaindreo reny hitatsika reny, fa le main zay visible reo tsy mivoaka zany, fa reo fantatra, reo fantatra reo, fa na ino kidona na ino kiatra de tsy maintsy miroso amin'ny fanovàn-drafitra atsika. Ary ny rafitra nanomevana ny fivangongom-pahefana aty amin'ny fanjakana Foibe, de zay aloha no tsy maintsy horavana voalohany, satria manomevana loatra ny tsy maty manota, manomevana ny fandikan-dalàna, manomevana ny kolikoly, manomevana ny fanavakavana. Misy faritra eto efa mampolo taona ny maro miaina tanatina kere zany, fa mba nisy vahaolana ve noentina tamin'izany. Fa ny zava-misy de ny mpitondra any amin'ny faritra tsy matapakahitra, miandry baiko foana, rehefa misy olana de mandeha manao tatitra, fa tsy mba misy hoe aka inisiativa. Ka oka tsika tsy hifamitaka, oka tsika tsy hifamitaka, ary indrindrandrindra ny tanora re tompoko aza atao fitaovana. Eto za de manentana tsika tanora, hitatsika hoe reny ny vokany, reny zany ny vokatry le fikaonandoha, lasa tsika samy tanora ndray zao no fampisibla. Ny azany mba hanetanako, mba aza atao an'ireny le namatsika, reny le anarana atao capture partagena amin'ny Facebook an'ireny, aza omena tsiny reo, tsy reo mihitsy mideside an'io, reo ara natao fitaovana. Aza mifanome tsiny atsika, fa soyons solidaires. Zay mihitsy le tanjona ao anatin'ireny hoe ampizarazara ny hevitra atsika. Fantatra fa efa miombon-kevitra atsika io, fantatra fa efa resy lahatra atsika am'le fanovàn-drafitra, ka reny zany ny alanenina farany hoe zarazara ho anjakana. Reny amiko no fampizarazarana. De eto zany za iresaka am'ireo namana sasany zay tsy tononoko anarana moa zany, fa hitako fotsiny amin'ny ranty na publication ataondry zareo hoe tsy haiko maninona ny tsy raha tsy mipetraka aloha hoe tsy isy capture d'état ataon'ny élite côtière sy notra zany de tsy resy lahatra zay. Fampizarazarana io, tsika hitsambiky mikipy raha anao fédéralisme zany. Magaga aminareo le manao fanehoan-kevitra ohatran'ireny zany, milaza nareo fa tsy mahay droit constitutionnel. De ny olona mahay an'le izy, manana expérience am'le izy, nefa miteny tsy eno inareo. Za de efa niteny foana teto hoe zany fédéralisme zany hoa
tsy zavatra apetraka indray mandeha na apetraka indray andro zany na apetraka heritaona roa taona, tsy vita zany. Nareo zany milaza fa resy lahatra amin'ny système unitaire fortement décentralisé, de mba manontany azy zany eto hoe inona ny garantie, inona ny garantie nomena nareo fa isan'izany état unitaire fortement décentralisé zany? Mba efa namaky ny lalam-panorenana ve nareo? Fa tsy efa zany ve ny ao anatin'ny lalam-panorenana ao? Fa inona ny olana eto? De amin'ny tsy fampiarana an'le izy. Fa manana garantie ve nareo fa ampiatra an'io ny ka zay ny tenenako foana hoe ny zavatra tadiavitsika de hoe na inona rafitra apetraka eo, même si on aura le diable comme président, il faut qu'il ne soit pas en mesure de nous faire du mal. Zany hoe na ny devoly ary ataotsika président eo de tsy afaka anao ratsy mihitsy izy, satria le rafitra mihitsy zany tsy amela anazy anao ratsy, le rafitra mihitsy tsy amela anazy angalatra, le rafitra mihitsy tsy amela anazy anao kolikoly, ka zay rafitra zay ny tadiavitsika. De araka ny teneniko zay hoe tsy zavatra hoe apetraka indray mandeha ho azy zany fédéralisme zany, fa tsy maintsy miainga atsika amin'ny zavatra efa misy. Ka apetrao le décentralisation le système unitaire fortement décentralisé nareo, fa soka le garantie. Fa ninay kosa ny garantie tadiavinay de hoe apetrao ny rafitra fédéral. Ka rehefa tena mipetraka le décentralisation teneninareo de tsy maintsy ho tonga any amin'ny fédéralisme foana atsika. Ho anareo zay milaza tsy mahay droit constitutionnel, zay mihitsy ny définition de décentralisation tompoko. C'est la dévolution de l'État, transfert du pouvoir de l'État central vers les collectivités décentralisées. Fa ny olana ane tsy tianareo atao mihitsy le transfert de pouvoir io, fa noho ny fitiavan-tenanareo mba ampivangongo ny fahefana, mba azahoanareo ny tombontsoa rehetra amin'ity Madagasikara ty au détriment des autres, de tianareo hotazomina foana le statu quo. Ka efa tapitra zay fotoana zay, impiripiry ny tolona teto amin'ity firenena ty ny taky fanovana. Fa zao foana zavatra iainantsika. Ka 7 fois zany efa niteneniko foana moa zay hoe engany eo mba iny tamin'ny septembre iny no farany fidinana andalambe eto amin'ity Madagasikara ty, mba ho iny no farany fanonganam-panjakana eto amin'ity Madagasikara ty. Ny vahaolana fahatsika migarantiran'izay de fialana amin'io rafitra maty io. Ka nareo zay mbola mieritreritra hoe io no rafitra hoe ifikiranareo eo, de nareo ihany no kendany vomanga asesiky ny tananareo, satria tsy ho stable zany mihitsy Madagasikara ty. Anareo foana hifanenjika eo, milefa de mifanenjika, fa eto tsisy raha iova zany. Ary ty tena teneniko hoe ty faraherintsika ty, indrindra tsika hoe zanaky ny faritra, raha mbola tsy tafa amity, zany hoe mbola tsy tafapetraka atsika amity zany ty rafitra, io rafitra takitsika io, de aza manantena tsony an'ity Madagasikara ty, aza manantena an'ity androso zany, samia mijery an'izay mahasoa anazy any amizay. Fa ty efa tsy antenaina raha mbola hijanona amizao foana. Satria tsika olo tsy adala, io araka ny teneniko zay hoe misy citation any Albert Einstein hoe la folie c'est de répéter les mêmes erreurs et s'attendre à un résultat différent. Zava-misy hitatsika io, efa io foana erreur hatramizay io.
le misy tity kely sinoatra an'izay io tsy mahasoa io fa le hoavin'le firenena jerena, le taranaka fara ao jerena, fa mety mahasoanao androany le zavatra ataonao fa ho anenenanao rapitso ary ny taranaka anao izakany zany. Ka io asakasaka atsika zany hoe amiko aloha zany hoe tsy ilana fandesen-dahatra be zany zay eto tsy mandresy lahatra, tsy mandresy lahatra hoe andao hiaraka aminay, andao atsika metraka an'io rafitra federaly io, non. Anjarany tsirairay mahita, rehefa hitanareo fa mety aminareo le zava-nisy hatramin'izay de ataovy. Fa raha mieritreritra kosa nareo hoe matoa atsika tsy mety tafavoaka, misy zavatra tsy milamina eto, misy zavatra tsy mety eto, de andao hiaraka hiverina andoharana. Tsy zavatra vaovao eto Madagasikara zany hoe fanjakana isam-paritra zany, tsy fampizarazarana zany, tsisy hoe anangana firenena hafa zany, tsy misy an'izany. Fa ny zavatra takina de ny mba ahafahan'ny malagasy rehetrarehetra mandray an-tanana ny hoaviny, ny ahafahan'ny malagasy rehetrarehetra misitraka ny arenany, ny fehezana ny mpitondra tsy angalatra, ny fehezana ny mpitondra tsy anao kolikoly. Ka aza ampifandraisina amin'ny zavatra tsy any amin'ny tokony ho izy le izy. Ka zay ho iaho teo hoe tsika hoa tsy hoe mitaky federalisme de hoe tonga de ametraka rafitra federaly androany sy rapitso, fa na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy miainga amin'io décentralisation io foana tsika. Fa ny zavatra takina kosa de mba hoe tena ho tanterana le décentralisation, ny antoka afahana mesurer fa tena hoe tanterana marina le fitsinjaram-pahefana de amin'ny fametrahana rafitra federaly. Tsisa akoatran'izay, mandainga zay mitena akoatran'izay satria zay ny raha efa nitolomana teto hatramin'izay. Ary averiko foana hoa hoe anareo le miteniteny miseho bevava sy raha reny, revenons un peu en arrière, revenons toujours un peu en arrière hoe ino ma raha nisy teto, de ino ny raha nataonareo. Raha voavalinareo zay fanontaniana zay de miresaka atsika, fa raha mbola tsy voavaly zay fanontaniana zay de ça sert à rien hoe hiady hevitra eto. Ka nena averiko foana hoe tsy hiady hevitra aminareo no anaovako an'ity vidéo ty. De toute façon tsy haiko zany hoe miady hevitra amin'olona hoe miziriziry foana mizavatra efa hita fa tsy mety. Fa raha misy mahavaly an'izay fanontaniana zay hoe inona ny zavatra nataonareo teto, satria ny zavatra nisy teto de tsy nampiarina araka ny tokony ho izy, zany hoe fitsinjaram-pahefana na hoe décentralisation effective na décentralisation très poussée na état fortement décentralisé. Fa atsika samby vavolombelona teto, ary zay foana ny tenenana hoe samby mbola ho tsarain'ny tantara atsika io. Ka veriko le fanontaniana hoe inona ny mba zavatra nataonareo manoloana zany hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana zany, manoloana zany hoe tsy fanajana ny droit des collectivités territoriales décentralisées zany, mba nisy sanijoro ve. Fa za zay hitanareo miteny io de nijoro tam'izany, ary misy proof
ka ho an'izay hafa miteny any mbola resy lahatra am'izany hoe état fortement décentralisé zany, de avoa eto ny pirofo hoe nareo ny joro marina, fa raha hoe androany anareo vo hoe i-discrédité ny tolona ho ataon'ny olona sous prétexte hoe ampizarazara, ampiady atrano. Non, et moi je vous dis bien hoe ny tsy fanaovana an'io ny tsy fanatanterahana an'io, io no mety ampiady, satria miteraka frustration le izy, miteraka frustration. Mba eritrereto moa zany fijalian'olo any hoe lavany nampitoviana vidy amin'ny haricot vert nefa tsisy raha afaka ataony, ny mpitondra fanjakana amin'ny faritra miraviravy tanana, ny vahoaka tsisy raha afaka ataony, lavany ariariagna magnaraka lalagna nefa raha nijaliagna. Mba imaginenareo am'izany le frustration le olona miaina an'le raha ohatran'izany. Ary zany anisany antony mahatonga an'io fitsaram-bahoaka io sao de tsy haitsika, noho le frustration efa maro anatin'olo ao, noho ny tsy fahatokisana tsony an'le rafitra fanjakana, de aleon'ny olona rehefa sendra an'le sahany izy, rehefa sendra an'le azony atao, de reny ny raha misy. Ary ty ny zavatra teneniko izy ty tsy de resahan'olona loatra, fa matetika manko atsika zany mahita an'le fitsaram-bahoaka reny, za aloha zany tena hoe contre an'ireny ary tsy mi-cautionner an'ireny, tsy mi-encourager an'ireny, fa quand même kosa misy zavatra positif hitako ao anatin'le izy. Ny zavatra hitako positif ao amin'ireny le resaka fitsaram-bahoaka reny de tena hitako hoe le vahoaka zany noho le frustration ao aminazy, raha vao misy opportunité izy dégageny an'iny de alefany le izy. Ny antony mahatonga an'ireny de tsotra, frustré le olona am'le mpitondra fanjakana eo ifotony zay tsy afaka manao ninninina. Misy ny olona manao ratsy, raha nanao ratsy ohatra izy zany teto Sambava, migadra izy eto Sambava, manao appel izy miakatra Diego, confirmé amin'ny appel fa migadra izy 20 taona, manao cassation izy miakatra Antananarivo, afaka madiodio. Dikan'izay zany rehefa misy ohatran'izay amin'ny manaraka, tsy alefan'le olona any amin'ny fitsarana tsony, satria efa fantatra ny olona ny isuan'le fitsarana. De eo no itenenako hoe misy zavatra positif ao anatin'le izy, satria raha tahiny ka tena mipetraka io rafitra fédéral io, matetika moa tsika zany ny souci-tsika hoe sao de ny élite côtière ndray rehefa aveo anao capture au niveau ny état fédéral na au niveau ny région. De ny azy zany ny fanontaniana apetraka hoe tsy olana aminareo ve zany rehefa ny pouvoir central ny capture, fa ny pouvoir au niveau ny région sy au niveau ny province any ny mampiasa lohanareo. De magaga ihany le izy. Ka ty zany fanontaniana tsy de matetika apetraka ny olona, fa mba apetrakako izy ty hoe inona moa zany ny mety ho risque am'le fédéralisme. Mifandray am'le resaka capture ny resahako teo. Ny risque fotsiny zany amin'io resaka fédéralisme io raha io voapetraka de ho maromaro ny mpitondra ho tratrany fitsaram-bahoaka. Satria raha par exemple ohatra tsika hoe iresaka faritra anankiray manana volamena,
ny lalàna ho apetraka zany de mametraka fa ny faritra no mitrandraka ny arenany. Ka raha sendra mpitondra hoe mbola te hanao kolikoly zatra le tanana efa zatra mitsotra iny, de moramora ny vahoaka eo manara-maso anazy hoe nataonao aiza volamenanay, nagnino atsika mitrandraka volamena, mivarotra volamena nefa le faritra tsy mandroso. Amizay mora tsy andeha hitaky Antananarivo aty tsony vahoaka hoe volamenanay aminareo Antananarivo agny apodiana aty, tsy hagnano zegny tsony vahoaka fa tonga de anao le mpitondra eo mihitsy, anao no tratran'ny fitsaram-bahoaka voalohany eo. Zay fotsiny zany risque kely amle resaka fédéralisme ty, satria zay le tanjona fanjakana manakaiky vahoaka, tsy misy resaka fampizarazarana zany. Fa le izy hoe araka ny teneniko zay hoe le olona mahazo tombony ao anatin'le rafitra, surtout les mains invisibles, reo zany mbola hoe manao tous les moyens tsy atongavana amizay le réforme constitutionnelle takitsika zay. Ny amo zany ny approche ko tena azavaiko tsara mihitsy hoe je suis pas contre la décentralisation, fa amiko zany hoe le fédéralisme nous garantit fa tena isy zany décentralisation zany. Eto zany efa tsisy olona azo atao tsony hoe il ne faut plus jouer avec les mots. Zay manko le nazatra atsika hatramizay, ary reny tena isorana nisian'ireny hoe réforme ny enseignement supérieur, satria za zao mahita tsika tanora ao anatin'ny réseaux sociaux efa manomboka mafehan le concept, satria moa taty aoriana nasina faculté de droit sy science politique ny presque université enina eran'ny Madagasikara. Anisany natonga amizay résultat zay zavatra zay, satria efa betraka zany tsika tsy azon'olona dalaina tsony amin'ny jeu des mots, betraka tsika micomprendre hoe le décentralisation ny zavatra efa nisy tao anaty constitution tsika foana hatramizay fa tsy ny appliquena, ary zay mahatonga tsika resy lahatra amle fédéralisme. Ary eto de mbola averina fa tamin'ny fikaonandoha-pirenena ny tanora zay natao teto de tsy nisy solotena ny fédéraliste tao, zay tsy nandefa solotena tany zany. Za tenako manokana moa zany efa nisafidiny tsy andeha. Ny antony de tsotra, ny etsika tsika ny mouvement fédéraliste de mbola ao anatiny manangana anazy amizao. Fa kosa amreny entité zay namonjy ny fikaonandoha-pirenena reny de tsy maintsy misy fédéraliste foana amreny, satria le fédéralisme efa aspiration démocratique io, ary zay mahatonga an'le tanora solotena avy amin'ny faritra sasany lasa mahazo tsiny, satria tsy ny etaetan'le tena vahoaka tany amle faritra no lasa noentina tany amle fikaonandoha-pirenena. Za moa ao anatina groupe betraka, satria za koa mba maro koa faritra fiaviako, de hitako zay zavatra zay hoe betraka ny olona mitaraina hoe iza moa ny teny aminareo fa état unitaire no mety aminay sy notran'izay, lasa mahazo tsiny le tanora. Ka tsiry zareo reny no tokony omena tsiny, fa io zavatra efa fantatra mialoha io, io zavatra efa fantatra mialoha io, ary efa fomba fanao izay tsy hitany na tsara anazy. Ka zay foana moa ny tenenina hoe rehefa mba manao zavatra, aleo mba le zavatra tsy nentina taony teo aloha, aleo mba tsy averina tsony. Inona moa zany mahatonga atsika hoe
miteny fanovana, fanavozana nefa mbola ny zavatra efa hita hoe tsy nety teo aloha ihany mbola averina. Ka eto zany hoe tsara ihany mampafantatra atsika fa reny le tanora tao reny hoy aho de tsy amin'ny tsy en tant que hoe reo anatin'ny mouvement fédéraliste no nandehanany zareo tany fa samy manana ny entité-ny. Fa kanefa kosa hoe efa fantatray koa io hoe tsy maintsy misy foana ny fédéraliste any anatin'ny concertation any na de tsy adefa olona azy atsika. Fa akasitrahana anareo tanora namana zany hoe tam'izay fandraisana anjara zay, fandraisana andraikitra zay, ny ambiny kosa de matokisa anareo fa atsika tsy maintsy hijoratra amin'ny farany. Ary amin'ny fotoana andraisantsika anjara tsy ho moramora mihitsy ho ady hevitra io. Tsy ho moramora mihitsy io ary tsika tsy hilefitra zany mihitsy hatramin'ny farany. Mitanjona de tsy maintsy tonga am'izay fanovandravitra zay tsika. Ka raha sanatria tsy tanteraka zany fanovandravitra zany de aleo miova firenena ry zalahy. Tena marina zany. Tena za tsy manakivy fa raha mbola tsy tanteraka io fanovandravitra io, ty hoa tena ady farany ty. Ady farany ty ka raha tena sanatria izy io tsy tafapetraka. Aza manantena ninina zany tsony a Madagasikara ty fa sauve qui peut. Sauve qui peut, aleo miova firenena. Tena marina zany, efa betraka zay tolona natao teto zay. Antena zay nanomboka tamin'ny université tany efa niady foana, nijoro. Fa zao ihany ny hafarana. Moa zany misy ray aman-dreny formateur anay zay tam'izany fotoana. De izy moa zany tena nanafanafatra mihitsy hoe firenetsika izy ty fa aza misy mialaala eto zany. Aleo izy samy eto foana. Fa cette fois za tena miteny amitsika hoe raha mbola tsy tafapetraka atsika io rafitra io de aza manantena hoe isy raha iova zany eto, aza manantena hoe isy raha hiatsara zany eto. Non. Ka zay zany no mahatonga atsika mbola mijoro foana, mbola manana fanantenana foana jusqu'à preuve du contraire. Fa ho avy am'izay tanjona zay atsika. Ka raha sanatria hoa misy tsy fahatanteran'izay, am'izay kosa efa tsy mifanome tsiny intsony. Tsy mifanome tsiny intsony hoe nareo tsy te tanindrazana matoa mandao tanindrazana sy nohatran'izany. Fa zay ny zava-misy ry havako aby ry tanora namagny zay ty fa ela nitologny tagnatin'izy ty tato. Fa ela nandiniky, nagnano fikarohana, nagnano lobby, nagnano plaidoyer, nagnano recours, moyen jiaby nampiasaigna fa tsy nahitam-bokany. Ke zay ny volagnako hoe aleo tsy mifamitaka, aleo ny marina no tsorina. Aleo ny marina no tsorina. Fa atsika raha mbola mieritreritra hoe mbola te hanana avenir amin'ny Madagasikara ty de andao ifanometanana. Andao hitaky aloha ary d'une manière pacifique. Ho andreo zay miteny hoe ampizarazara, ampiady foko, allons leur prouver le contraire. Ho an'izay te hiady ambelao reo miady sambreo any. Fa atsika tsy hiady zay, atsika mitaky pacifiquement. Fa izy araka ny volagniko zay hoe ty fahady farany ko tsy tafaboaka izy ty
de fa tapitra eo ny espoir atsika. Aza magnantegna raha hafa eky, magnanaova karaha namagna sasany regny, avota ny tegnanao, avota ny tegnanao izy koa fa tsy ho avitry firenetsika aty. Peut-être que atsika tsy mérité pays tsika ty. Aleo mitady avenir quelque part ailleurs koa. Raha volaniko aminareo zay tsy torapo zegny, tsy hoe ino fa efa maro analyse natao, maro recherche natao, natongavagna amizay conclusion zegny, ary tsy adalanay mitaky an'izy io. De eto zany hoe mba manasa atsika, satria araka ny teneniko zay hoe tsika moa zany zao en cours de structuration, de misy any page tsika zany, satria eo koa zany le flux d'information maro be mety ho very atsika hoe aiza marina ny tena izy aminazy ty. Zay koa moa zany ny antony tsy de nitenenana tatotato, satria tsika en tant que mouvement zany hoe mila dynamique. Mouvement zany tsy statique zany, fa on dit qu'on est en mouvement satria tsika zany mietsika. De zay zany ny antony tsy de nanaovana vidéo sy ny anona ohatran'izay hoe tsika efa manana plateforme zany, de tsy tsara le information raha ohatra hoe miparitaka be. De mba manasa tsika zany mba anaraka ny page ny vondron'ny etsika fédéraliste malagasy. Somary sarosarotra atao recherche zay io, mila tena tapena mihitsy zany, mila tena tapena intégralement mihitsy hoe vondron'ny etsika fédéraly malagasy, de hitanareo le page. De mba manaraka, miinvité koa zany namantsika sasany anaraka ny page tsika, fa io zany no page officielle ny mouvement fédéral. De zay ngamba no makasika an'iny, fa ampifandraisiko any aloha zany le zava-misy am'le raharam-pirenena hoe maninona moa zany tsy marina no tsy nandray anjara tam'le concertation. De araka ny teneny koa hoe za efa maro loatra concertation nandehanako zay, nanomboka septembre jusqu'à mois de juin teo, karazana concertation rehetrarehetra io nandehanana daholo, naneo hevitra, nandray micro, nanoratra amin'ny taratasy. Exemple raisiko zao tamin'ny concertation niarahana tamin'ny CENI. Ngambany tsika rehetrarehetra nahita daholo an'iny vidéo tamin'ny intervention nataoko iny hoe betraka ho any tsy fanaran-dalàna teto tamin'ny fifidianana, ary fantatra le olo nanao an'le raha, ary efa tsy amindreo tsony fahefana amizao. Fangatana nataoko tamin'izay hoe sazio aloha zay nandika lalàna rehetrarehetra tamin'ny fifidianana, zay nangala bato, zay nanao kolikoly. Fa mba misy an'izany ve? Mba naheno ve tsika any hoe efa nisy fandraisana andraikitra, ka tsy vita antena ty mba olo misy jaly fo andeha vorivory, tsy le résolution ne vita amin'ny farany, fa le fanatanterahana an'le izy tsisy. De anao ndraiky koa concertation tsy haiko ino koa, za impake raha antegna zegny karaha raha hoe ilaindreo fo hoe misigné fiche de présence, hita imaginao hoe nandray anjara ro ty zay fo ny essentiel amindreo. De hoe io fa nandona andraisan'ny rehetrarehetra anjara io, voilà. Donc
aleo basy eky zay ny vita fa atsika zao tena monsieur concentré hoe ahoana ny atongavatsika amle tanjony. Ka eto zany za de magnamia toky atsika fa tsy anisan'ny olo ivadika amin'ny fitakiagna atsika ty. Ary izy araka ny volaniko zegny hoe tsy maintsy takitsika hatramin'ny farany io. Engane mba samby ho velogno, engane tsy hisy raha azo, fa tanky hoe atsika mbola velogno miaigna amin'ny orogno, misaigna mijery, tsy maintsy takitra atsika tanjony zegny. Ary ho an'izay matsapa-tegna zegny fa mety ho voavidy vola, ho an'izay matsapa-tegna fa mbola tsy resy lahatra tsara amile tolo, ho an'izay mieritreritra fa tombotsoany ny idirany agnatin'le mouvement, de oka atsika tsy hifamitaka fa atsika samy malagasy, atsika samy tia tanindrazana firenena raiky, fa oka tsy hifamitaka. Mandehana nareo amin'ny mipetrahanareo amle état unitaire mety aminareo, fa aleo kosa zay agnano ninay amin'ny farany atsika, fa aleo ny vahoaka no ho tompony teny farany, aleo ny vahoaka no hifidy hoe ino ny rafitry mety aminazy. Ka taperiko eo angamba ny mikasiky igny, raha fehezina zany le zavatra niresahantsika teo, de amin'ny phrase anankiray fotsiny amaranako anazy hoe tsika tsy afaka isaute etapy, fa araka an'izay hoe misy ny principe de la progressivité en matière de décentralisation. Io décentralisation io ihany no ataotsika base ny fédéralisme, fa le fédéralisme kosa io no garantie fa tena ho appliquena amizay le décentralisation, fa tsy avandivandy ndraiky amitapitaka eto fo. En même temps aregnatsika miboaka fo isanandra, jalitsika mahay mare fo isanandra, insécurité tany jiaby tsisy raha milamigny. Zay le raha tiatsika hovana amin'ny firenetsika ty. Ka zegny izy ry havako aby, zegny izy ry tanora namagna, aza kivy, aza magneky ataon'olo fitaovagna, fa atsika tsy maintsy mijoro hatramin'ny farany koa mbala velogna egny. Magasitraka.